Efa natokana ho andro tsy iasana fa handraisa-karama ny androandroany fa 12 volana desambra 2024 araka izany dia tsy namonjy ny W-ny ireo mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana ny fanohitra tanteraka amin'izay kosa nefa ny zava-misy teny anivon'ny sekoly Saint-François Xavier teny Antaminady. Ny ankabeazan'ireo sekoly miankina sy tsy miankina dia tsy nisy nampianatra ny tamin'ny androany. Tsikaritra tokoa fa nikatona avokoa ny sekoly sasantsasany teto an-drenivohitra ary tsy dia nisy ireo mpianatra ny famezivezy tamin'ny ora firavan'izy ireo izay maresaka tokoa rehefa andavanandro. Na izany aza nefa dia nisy sekoly iray ny Saint-François Xavier no nanohy ny fampianarana ny tamin'ny androany. Efa nisy ireo tompony andraikitra ny fampiomanana mialoha ny mpianatra ny amin'ny tokony ianaran'izy ireo androany ka tsy nanano-tsarotra ny momba izany. Mianatra androany ny antony efa nisy fotoana maromaro zao zay nanapaka vo avy namarana ny hoe fahavalopolo taona ny sekoly dia tao anatin'izay hoe fankalazana famarana fahavalopolo taona zay nisy fotoana maromaro tsy nianaran'ny mpianatra. Antony anankiray zay faharoa manarakaraka an'izay amin'ny herinandro ambony izay zany manao ny fanadinana famaranana ny taom-pianarana dia ny fanaonay herinandro mialohany iny zany manao famerenana ny mpianatra sy eo ihany koa ny hoe anaovany mpampianatra rattrapage amin'izay zavatra tsy vita zany dia nanapa-kevitra zay hoe aloha mianatra zay tsy Nisy ihany koa nefa ireo sekoly tsy miankina sasatsasany no nanatanteraka fanadinana ny kilasy ao aminy ka tsy nisy ny fampiatonany fampianarana ny tamin'ny androany. Misy ihany koa ireo mamarana ny 3 volana faharoa amin'ny taom-pianarana ka tsy maintsy manao izay avy tanin'ny fandaharam-pianarana aloha mialohan'ny andehanan'ireo mpianatra any amin'ny fialan-tsasatry ny fety ny faran'ny taona.